Ampitombona amintsika ireny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana afa mandrimandra ray zanaka ary fanay masina. Amen. Misaotra ny tompontsika no ty fampivavahany ity ho fisaorana sy fideran'Andriamanitra ao anatin'izao famaranana ny jobily volafotsy fa 5 taona mahampandraraha tao amin'ny fobe sampana sekolelady any Ramatora Solomenjanary Antamalala ny Rina Arsan. Isaorana ny tompo izany vanim-potoana lehibe fahatsiaro ary isa fahatsiroa izany. Ny ten'Andriamanitra izay ny fidiny dia efa niainantsika nandritra n'izay taony jobily izay ary amin'ity famaranana ity dia mbola io andalan-tsirotra masina no fidiny mpanompon'Andriamanitra io ihany no toriana amintsika. Salamo 5:7 ny andininy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Ny bokin'ny mpanao salamo ny riavana dia boky izay mampianatra antsika ny fiainam-bavaka. Ny zavatra rehetra mahakasika ny fiainantsika dia azo entina-bavaka daholo. Ny antsika manokana isam-batan'olona, ny fianakaviana, ny asa aman-draharaha, ny firenena, ny fianarana, na miasa tena na miasa amin'inona, izay rehetra mahakasika antsika rehetrarehetra enina mivavaka ho an'ny olona izay tsy tia antsika aza dia ao anatin'izany salamo ao izany avokoa. Ary ty salamo 5:7 ity dia karazana raha-gatao izao dia io le série izay eo ambony eo. Io zany le manome endrika farany ny amin'izany fiderana amin'ny fiainam-bavaka izany. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Le ataoneo isan'andro eto alatsinainy talata alarobia hatrany amin'ny sabotsy lahady, izany hoe le isan'andro mifandimby iny tsy misy banga iny. Le andro mifandimby tsy misy banga, tsy misy adino, mankalaza n'Andriamanitra isaky ny andro mihiratra isika. Ary ny mandrakizay dory dia ilazana le fe-potoana lavabe anaovana izany fankalazana sy fiderana n'Andriamanitra izany. Io tsy misy hoe amin'ny jobily ihany na hoe rehefa tapitra ny 5 taona dia amin'ny 9 taona mangina amin'izay, fa ny androm-piainana rehetrarehetra dia anaovana an'izay fankalazana sy fiderana an'Andriamanitra izay. Raha izay ny fomba tsotra azahoana mahazo an'ity salamo ity dia tsy dia mandeha ho azy ary tsy mandeha ara-potoana arak'izany akory ny fiderana an'Andriamanitra. Tsy dia mandeha ho azy izy io. Ary eto indrindra ny tsara ijerena ireo antony izay mampahasarotra an'izany fiderana an'Andriamanitra isan'andro sy mandrakizay izany. Misy antony vitsivitsy reto ndetontsika hoe sakana mampahasarotra ny fiderana azy. Ny antony anankiray voalohany dia be asa, be atao. Be asa, be atao tsy voasika izao no namorona an'izany be asa zany. Efa tany amin'ny andro salamo efa nisy an'izany. Any salamo 7:20 any misy an'le hoe zava-poana ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry, zany nefa dia meny any ho an'ny malalany na dia matory azy izy homana ny any na azo amin'ny fahasahiranana. Tsy voatsika namorona an'izao ny Fransa akory na isika ao anatin'ny vanim-potoanany hoe mihazakaza davy izy ity fa efa tamin'izany nefa be asa ny olona, be atao. Dia eo ny fanontaniana manao hoe le fotoana ve zany ny tsy ampy zay tamin'ny mbola kely fa tsy fantatro nareo fa zay moa zany efa lehibe. Tamin'izay mbola kely ohatran'ny lava be le fotoana fa arakaraka ny tombon'ny taonanao dia ohatran'ny tsy ampy zany le fotoana. Na ny nanakalina aza neny sasany tsisy dia kely ohatranay ny foana izy. Dia le fotoana ve zany ny tsy ampy sa le lamina no tsy mipetraka tsara, tsy misy priorité mazava tsara, tsy organise, tsy milamina ohatran'izany. Izay ve le tena misy. Dia indraindray tsy mamokatra fa very fotoana fotsiny. Indraindray fiainantsika feno zavatra any anatin'ny lohantsika any fa tsy milamina. Dia isaky miresaka zao ny olona io tsara, azonao ve ny tiako lazainy e? Tsy milamina izy zay mbola tsinitsinina akory voalazany, azonao, tsisy ninona lazainy. Misy zatra tsy milamina mihitsy ao anatin'ny olona ao. Reny le mampiseho be loatra ny zavatra ao anatin'ny lohany ao dia tety be pleine fa tsy tety be fety akory. Reny feno andreny ao anatin'ny lohantsika ao dia feno zavatra ny saina fa tsy milamina. Indraindray koa dia ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao tsisy mahita zavatra
afa-tsy vitsivitsy ihany renyle ohatrany hoe influenceur le mpanao gazety izy dia le manao le scoop reny izany nahitanyity voalohany zany no nyteny an'ity voalohany fa ny akamaroan'ny olona zay mipotra nanaovana réaction tsisy réflexion ntsony ny olona fa zay mipotra nanaovana réaction dia rehefa zay le karazan-javatra atao a rehefa tsisy action zany dia tsy misy réaction. Misy olona mitady hoe repos iny mba vazivazy ero vina ihany nareo président FJK manana repos le po aza mbola tsy azo ako re ahoana ohatrany hoe manao révision le vision raha mbola tsy vita re ahoana révision dia ity koa zany zao le action raha mbola tsy vita dia ahoana nisiny zany réaction zany le réflexion mihitsy ny tena andrasana ny olona amin'izao fotoana zao tsy manam-potoana isy sainana tsony ny olona fa zay mitrango eo ny donainany ary izy tsy mahita fa tsy daroko a tsisy afa-tsy zay ary eo nahitana hoe maratra ny olona le kalitao an'ny asany zany lasa midina mihitsy rehefa tsy milamina tsara rehefa tsy mipetraka tsara rehefa tsy ampy ny fotoana andiniana dia ny kalitao an'ny asa no midina anankiray iny anisan'ny antony tsy aizantsika mankalaza an'Andriamanitra isan'andro sy midera ny anarany mandrakizay doria dia satria be asa loatritsika be atao loatritsika dia vizana lava voambolana iny malagasy indrindra zao rehefa tafatsofoka ao anatin'ny fiainany dia zany stress zany hoe tadiavo ny dikany an'izay miteny malagasy zany ka teny gasy zany stress tsy hitany zany hoe raritsaina anie zany amin'ny teny malagasy fa stress no hainy fa miteny raritsaina anao dia tsy hitany vocabulaire-ny zany. Ny faharoa antony faharoa mahatonga ny mampasarotra any fiderana sy fankalazan'Andriamanitra io a dia le kivy lava mandalo olana zany foana noeninao mandalo olana momba ny tena ary misy mahay mamorona olana mihitsy a rehefa fetifety ohatran'izao dia misy tongo mandondona ambaravaranao dia mahay mamorona matiny zanako anjehana makary mila mody any ananina mamorona olana le anankiray moa zany dia tena fantatra mihitsy zay midy vita mipilivava le izy rehefa tonga tanjom-bato izy dia faiky tsara dia faiky ny toy an'izay a lasa izy mandeha satria atao mipilivava fotsiny le izy dia mamorona olana fa mandalo olantsika momba ny tenantsika momba ny ankonana momba ny vola momba ny fihetseham-po ty fihetseham-po ty zao tena olana be amin'ny fiainan'ny olona ny intelligence émotionnelle ny intelligence sentimentale avo lenta be io tena vao mananina kely anao dia tohana ny olona vao misy ohatra tsy mitovy kely aminy dia mirintona izy any dia tsy hita tsy fantatrao zay hafarany any kivy lava izy vokatr'izay dia adin'ny olona ve sa tsy azon'ny olona mahazo azy tsy fantatrao fa dia any izy fa nyzahatra misy fotsiny dia zao inona moa zany ny antony idirako an'Andriamanitra nefa efa zao mahazo ahy ianareo rehetrarehetra zao raha nytanina hoe naninonareo tsy tonga tamin'ny lahady lasy ry inona daholo mivalina nisy nanahirana kely ianao tonga io zany tsisy manahirana mihitsy milamina be fa milamina ny lokany rehefa avy eo rehetra andidika atao rehefa any an-trano zany efa milamina zany fa ny akamaroantsika rehetrarehetra rehefa tonga ty am-piangonana dia satria milamina tsisy manahirana kanefa azadinoana fa misy miazakazaka makaty am-piangonana noho ny akiviny difotry ny olana dia adino zany fiderana zany fa ifiderana io ry havana ino loharanony finoana ino loharanony fifaliana ino loharany kery ao anatintsika ao fa rehefa tsy atao io dia misy fahabangana ara-panahy ao anatin'ny olona ao ny olona kely fiderana dia fahabangana ara-panahy no miandry azy ary tsy maintsy fianonao fiderana io fo mahomby sany fiainanao zany ny toem-panahintsika vizana dia satria tsy misy fiderana vita vavaka raha zara fa misy tahiny sakafinay tsy sokola ily voazo teo amen vita tsisy lavabe zany raha zaza tsy naninona satria tsy ampy ny voambolana fa olon-dehibe zao manao an'izany dia satria kivy lava reraka lava fa ny antony fahatelo any koa ry havana mahatonga ny tiletsaizana mankalaza an'Andriamanitra isan'andro sy midera azy mandrakizay doria ity dia le mangatsika ara-panahy izy io indraindray mety miankina amin'ny fiangonana reny le fiangonana tranovato reny jereo ny isan'ny mpiangonao fa tsotra anareo zao za zanaky ny tranovato raha miteny an'izany le tranovato zany mangatsy hidava dia tsy azo hijanona an'ela le izy moa efa ohatran'io any koa ny gorodonao amin'aninao io karô io dia mangatsika lava ao anatin'le izy ao dia zay hafaingana n'le raharano atao
kanefa mety misy fiatraikany amin'ny fahatsiahana ara-panahy fangatsiahana ara-panahy reny zavatra reny dia le fidirana amin'le mangatsiaka ara-panahy zany dia tsy le fifaliana ny miainga tsy le fifaliana fa tokony ho fiainana nefa zany fidirana zany fa nandray dia terena fotsiny na fomba fotsiny zany rehetrarehetra zany fa ny anankiray koa mahatonga le mangatsiaka ara-panahy io dia mety maratra ara-panahy mety maratra ara-panahy mizatra manahira ao anatin'ny sampanao mizatra manahira ao anatin'ny fiangonanao dia tsy nahavita ny ala satria vidika aza vidimboninahitra tsy hita hoy nga ihanina tsy hita hoy ny ramatoa ihanina lehibe tatsy ananina dia miafy eo fa mangatsiaka ara-panahy dia kiva ao am-piangonanao ohatra ny tsy misy azo itokisana intsony ao anatin'izany fiangonana zany zany anisan'ny mahatonga an'io fa ahoana tsy maintsy atrehina an'le izy dia tadidio tsara ve nisan'andronao le andro mifandimby sy ny mandrakizainao le fepotona lava be avelomantsika arak'izay meny tompo antsika dia tokony hidirantsika azy foana amin'ny fiainantsika misy tantara kely anankiray satria sekolelady moa no ray aman-dreny zay ataontsika jobily androany dia misy tantara kely anankiray ty mba ho fampizarana amintsika fantatsika ve Albert Einstein fantatrareo satria mpandray fanasany tompo eto aminareo olon-dehibe eto aminareo Albert Einstein zany dia olona tena mana-tsaina mana-pahaizana tsy mana-paharoa zany azo lazaina mety zany no atido mahiratra indrindra eto ambonin'ny tany dia niditra tao amin'ny efitrano fianarana anankiray izy rehefa niditra tao izy niresaka tamin'ny mpianatra dia nanoratra izy dia arao tsara fa rehefa mitena dia mamalonareo ray fiangonana dia nandray tsaoko izy dia nanoratra teo amin'ny solaitra be 9x1 reraka sotry fitiavana 9x2 9x3 9x4 9x5 firy 9x4 zao 9x6 9x7 9x8 9x9 9x10 fa ny voasoratra Albert Einstein teo amin'ny tableau dia 91 9x10 91 le ankizy zany nanaraka an'le 9x1 ka hatramin'ny 9x9 nangina tsara fa rehefa tonga teo amin'le 9x10 izy lasa 91 fa tsy 90 ny valy ny tanekizy ny monomonina reny ray trano ny orakoraka dia nome dia naneso ny ray fianarana olona tapaizana mazana be io dia 9 dia tsy hainy inona rety ohatr'izany ve ny olona manam-pahaizana dia nitodika tany amin'ny mpianatra Albert Einstein dia zao tsy taitra akory izy ny teny valiny anankisivy no nisoratako teo marina daholo tsy nisy ny dera ianareo fa valiny anankiray ny diso kingery ianareo ny iraka maneso ray trano nangina riavana ny ray fianarana ary ny baribary ny toetran'ny olona ny toetran'ny olona dia zao mitsongoloka ihany alaka misy ny fiainan'ny olona be dehibe mitsongoloka eo mamasina alaka misy foana amin'ny fiainany reny tsongoloka reny nataony raharaha ary mitaizatsika zany eritreritra riavana fa ny sivy zay nomen'Andriamanitra atsika dia mety adinitsika ny mankalaza azy ny zavatra be dehibe asoa ihany misy antony aladiny fahasoavany tony isaorantsika n'Andriamanitra fa ny anankiray zay mba tsy nahafa-po antsika dia monomonina foana mandavan-taona satria tsy nahazo an'le izy zao ny aza tonoana tany an-dafy riavana na tonga ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa ka napangatsika ny fiainam-panahin'ny olona tsy nideran'Andriamanitra intsony dia satria nino izy fa io Andriamanitra io tokony mahay manakana ny ady lehibe tsy hipotra ary mbola niverina indray le ady lehibe faharoa tsy hain'le Andriamanitra manakana anazy nangatsika ny fon'ny olona tesitra tamin'Andriamanitra ny olona zao ny valiny Andriamanitra tsy namorona olona robot ka tsy mahay manao afa tsy tsara azo ve zany ny robot namboariko tia dia tsy mahay manao afa tsy ny tsara fa ny olona ny foron'Andriamanitra dia sady mahay manao ny tsara mahay manao ny ratsy manana fanapahan-kevitra manana sitrapo hanao ny tsara hanao ny ratsy safidiny io ny adalanina teo voan'izy ary fahendreny raha tatrany izy fa ny anjarantsika kristianina dia tsotra ankalazanao isan'andro Andriamanitra ary idera ny anaranao mandrakizay doria amen